reva ny tokony ilanao sainao izy sandriamanitra dia misy olona tsy menatra tsy tahotra dia milaza zaho ny makany amin'ny doany dia manao sorona any amin'ny doany dia izy nalalanao an'izany tena olona azo antoka mihitsy ny tenen'izany izy zany tsy nahita tany fa ny olona azo antoka no ny tenen'izany dia mino daholo le zanakosy mora mandaitra amin'ny zanakosy zany tsao zany ao amin'ny tranoko ao ony dia misy efitrano ray manokana dia misy lamba mena be miditsy azony izy izy hidirana mihitsy zany fa sy loka tapoka le mpiasa tonga dia indana namovaravarana tonga dia io ngarainy manao lamba mena be ao amin'le trano tonga dia ndroasiny le mpiasa ary ndrahonana eo vonono faty raha mamoaka an'izany sekre za dia gagy ala hoe raha maro sandy zaho no makany amin'ny pisikitiko ahonana tsy mba hakany ko tsika fa any misy lakile izy io dia niara-ninana soa taminay mihitsy mihinana enakisoa miaraka aminay fa inareo no sakanany tsy hinana dia ny marivo salosana rehetrarehetra dia ratsa mihinana enakisoa koa diako ny lehibe ary mba mihinana koa zay ny tsy hinana dia mihinana atao vokatra any amin'ny vavorona fa za moa ninona amin'izany aonao izy amin'ny andininy faharoapolo ho amin'ny lalàna sy telo vavolombelona ihany raha tsy miteny araka izany teny zany izy dia olona zay tsy posahany fahazavany maraina jerevy indray fa napetra n'le hoe teniny vavolombelona tombo-kase ny teniny vavolombelona le ambony ho an'ny ondry fa ho an'ny reto olona mila saina mpanao piskidy sy ny tsindrian-javatra manao azy ho tsindrian-javatra ireto dia makasaina koa izy amin'ireny fa mbola misy teny vavolombelona misy tombo-kase koa apetaka amin'ireny olona ireny ankilany zany fa raha tsy le tombo-kasen'Andriamanitra no mipetraka aminy dia anao manatona an'ireny ombiasa sy piskidy ireny izy satria izay ny soratra masina tsy hakasaina amin'Andriamanitra izy fa amin'ireny olona manao azo tsindrin-javatra ireny no anontany dia matoy tonga atao amintsika zany misy olona atao amintsika mbola tsy tahotra tsy henatra mbola manatona an'ireto voatanisa ireto matoy voaresaka eto ary maheno ahy ianao mpandeha any mbola manatona an'ireo amin'izao fotoana izao za tsy teny hoe mitsangana ianao satria na dia lany eto ary ny rorako dia tsy haninona ianao tsy hitsangana eo zany ianao fa eto isika maheno an'izany ary ato isika atao tokantrano ato miheno toroteny zany koa dia mbola sady mijery tele ianao no miheno any mijery radio enao io zany mbola mandeha makany amin'ny piskidy zany ianao ve dia mieritreritra hoe ondry ny ondry enjehana inona ianao inona osy ianao fa tsy ondry inona ny miandry an'ireto osy reto ozy izy andininy raiky amin'ny roapolo zay manatiny ombiasa sy piskidy dia samy hivezivezy andininy raiky amin'ny roapolo sy atoko favalo dia samy hivezivezy any amin'ny tany izy rehetra sady mahantra ny mosarena ary rehefa mosarena izy dia hososotra ka hanozona ny mpanjakany sy andriamaniny ary dia hiandrandra ary hijeriny tany izy ka indro fahoriana sy famaizinana ary manjombona mahafadiranovana ary roana ho any amin'ny aizibito izy ireto olona ireto izany raisitsika amin'ny osy zay le tsy tena Israely dia hivezivezy any amin'ny tany izy rehetra sady mahantra ny mosarena zany hoe mosarena sahirana amin'ny fitadiavana no haniko hanina ary rehefa mosarena izy dia anozona ny mpanjakany sy ny andriamaniny rehefa mosarena tsy mahita fivelomana tsy mahita vola hividanana sakafo dia sosotra izy dia anozona ny mpanjakany olona tsy manjary mihitsy io
I pasteur Maelo mihitsy tsy manjary. Tsy manjary SG, tsy manjary Jérémie, tsy manjary reo olona reo, tsy manjary olona Régis, tsy manjary koa i olona Lanto. Manarany fotsiny mba manao fotsy manga eo fa ny toetrainy ohatrany mena sy mainty. Zany nozona alefany any am-panjakany. Manozona izy amin'izay fandozonana rehetrarehetra. Ahoana ny tsy avela hira, ahoana ny tsy avela teny zava-maneno, ahoana ny tsy avela anao ny asan'ny diakona, ahoana ny tsy avela hiditra ao am-piangonana fa hidina ny varavarana, ahoana ny tsy avela hiditra any amin'ny fohy be, any amin'ny fohy kely foana nampidiranareo anahy. Tsy izy manaky an'izany. Ozonoko nareo, tsy vanina, tsy valahary. Voakatrany amin'ny alika vavy, tsy alika lahy. Tsaratsara ny alika ary aloha raha oharina amin'ny kisoa. Hoe kisoa vavy sy kisoa lahy. Fa hoy izy ny sinoa hoe matsiro kokoa ny alika noho ny kisoa. Dia ny antsoina ny alika amin'izareo rosianinareo sabaka. Sabaka ny dikan'ny alika amin'izareo. Raha mahita alika izany nareo atao hoe anisy iny sabaka iny. Mora tadidy ny alika hoe sabaka. Dia zareo tsy mamitona alika fa izy hoe alika. Zay ny fanoana alika, tosi izy zareo. Fa sabaka ataony zareo mazava tsara ohatra ny fanonana gasy ihany azy hoe sabaka. Manao sabaka zany. Dia miresaka zay, dia rehefa miresaka zay dia zany tenenina. Tsika ozy izy miresaka ohatra ny sabaka. Fa ahoana? Ny sabaka ozy izy tsy mahay mamaly, tsy mahay miteny ohatra ny fiteninao, fa azo ny tianao resahana. Sady zany ny sabaka. Teneny sabaka, sabaka avy aty. Dia tonga ny sabaka sa tsy tonga? Tonga izy. Fa izy raha tsora izy sabaka dia mahay mamaly fa izy hoe ahoana tompoko. Mahay mamaly an'izay ve ny sabaka ozy izy? Tsy mahay, fa tonga izy. Ataony hoe ale dana mandeha. Dia lasa ny sabaka. Zany hoe mifakahazo ny olombelona sy ny sabaka, fa ny fiteny tsy mitovy. Dia ohatra zany zay eo rehefa miresaka. Manoatra ny sabaka miresaka, tsy olombelona. Entre parenthèses iny idéaly. Marikivy be idéaly ato. So ihany fa tsy mba misy anarana ao Baiboly hoe razafin-dralika. Fa ny eo amin'ny Baiboly dia razafin-dramboa. Sa tsy marina zany? Ny olona manao anarana hoe razafin-dramboa, fa izy tsy manao hoe razafin-dralika. Dia ny olona manao hoe razafin-dralambo, fa tsy manao hoe razafin-inona? Razafin-kisoa. Mba jerijerevy ihany ilay anarany janakitsika, fa anahirana io anarana io. Manozona ny mpanjaka nisy ninona izy ozy izy, sy ny Andriamanina. Satria makany amin'ireny omby asy pisikity ireny dia tsy mety mifandray mihitsy ny fanahy amin'ny vokana amin'ny osy sy ny ondro zany. Dia manozona izy raha vao zavatra tsy mety aminy. Ny lohany ny mpanjaka hozonony, ny Andriamanitra ivavahany hozonony daholo. Hijery ny tany izy ka indro fahoriana sy fahamazinana ary manjombona fahadiran'ovana. Dia zany mampatonga ny fiainan'ny olona le manjombona foana, maizina foana ny fari-piainana, ary fahoriana foana ny iainany. Satria makasaina any amin'ireny omby asa sy mpanontany manao azo tsindrian-javatra ireny. Fa ahoana ny ankilany? 3:20. Fa tsy anjombona mandrakariva ilay efa nozoim-pahoriana. Tamin'ny taloha dia nataony tsinotsinona ny tany Zebolona sy ny tany Naftaly. Fa amin'ny aoriana kosa dia omeny voninahitra ny lalana eo amoron-dranomasina any andafin'ny Jordana dia Galilea tamin'ny Jentilisa, tanin'ny Jentilisa. Tamin'ny taloha izy dia nataony tsinotsinona tany Zebolona sy ny tany Naftaly.
fa amin'ny aoriana kosa dia omeny voninahitra ny lalana. Ejerevo ato amintsika fa zany ny ato. Za malariva mbola nisy olona nanapaizana tafaresaka tampo. Manapaizana be zany satria manana doctorat ny économie. Olona tsy ato amintsika. Tsy amin'ny atoko GFFM fa any amin'ny antokony Matanjaka. Dia zao ny zavatra niresahana izy io tamiko. Zany pasteur izy efa niresaka tamin'ireo ekipa rehetrarehetra reo. Tokony manatony tsika miresaka amin'ny pasteur. Tokony manatony tsika mba mifampiraharaha aminazy. Fa ny problème dity. Ny sous-estimeny zareo mihitsy ianao. Inona koa zay iny. Nareo vao fitakiny ihany. Zavatra maivana be sinsisa. Fa azoro zareo. Pararetra aminao daholo zareo amin'izao fotoana zao. Dia io mihitsy le izy. Io le vaky teny io. Tamin'ny taloha dia nataony tsinotsinona. Fa amin'ny aoriana kosa dia omeny voninahitra ny lalana. Tanary mba miresaka any. Sa mba misy azo atao. Ifanantonana. Nefa izy taloha dia tena avinavina be. Tena ohatran'ny fako mihitsy ny fanaovana ianao izy. Ohatran'ny fako. Ohatran'ny nanaovany olona antsika reny. Fa zao zareo indray ozy izy ny hoe ahoana ary zany ny fanantonana. Ahoana ny iaraha-miasa. Ary nanareo ve tsy mahatsapa an'izany koa any. Le olona nanao tsinotsinona sy nanamavo sy namoreny na ny fianakaviana ary tsy efa milaza hoe asa dino zay e. Tsy efa zay ny langazy amin'izao. Tanareo zany na dia tsy miresaka any ary mba henoko le resaka reo. Dia tena zay dia resy lahatra fa hiaraka aminareo amin'izay e. Nefa taloha vava zao vava zao Zao lasa fa miova. Io endrika io zany ity ny dikany io endrika io. Na dia izay nankahalanao izy dia tonga lasa mikoko amin'ny tongotra ao indray. Zao ny endrika an'izy io. Io ilay hoe manana ondry hafa ivelan'ity vala ity aho. Itsika izay manao sarisarin-nosy ato. Fa tsy lazako io manao sarisarim-bavy. Izay manao sarisarin-nosy ato dia io tratrany ny aizina sy ny mosary sy ny fahoriana io ho avahana io fa ireo olona miala sy navahan'ireo dia tsy maintsy ho soloy ny ondry vaovao ireo. Ka vao amenina mafy dia mafy. Zay hoe manana ondry hafa ivelan'ity vala ity aho. Zany hoe mbola ho avahan'Andriamanitra zany ny ondry eto amin'ity firenena malagasy ity fa mbola be da be izy mandehandeha any. Dia mba samy mandiny tena hoe sao dia mba ny zary no voasolo eto koa zany. Za no tafaly eto koa. Amarina efa lasa. Amaninona ianao mbola eo. Ianao rehefa vasaka latsaka koa. Efa latsaka mihitsy nisy tonga dia nahazo nandray tanana tapo. Ianao hoe latsaka voatazona tapo. Sotonina ny verina indray. Aty ambony hoe saika ratsy iny. Saika ratsy iny. Fa iny reo nanosika anahy teo. Reo ihany nanosika anahy teo fa zany saika maty. Reo nanosika anao ahoana. Reo nanosika anahy hoe tsy izy tsony io. Miala teo. Nareo hoe dia adaly. Zao no nataon'io any zavatra zao voatosika tamin'izany voatosika tamin'ny resa-bola. Solokiny vola sy ny sisa dia efa kivy ny fianam-pianaka tena raha izany samy mpiara-mivavaka fianaka dia mifanao amin'izany any. Nefa mpiara-mivavaka koa misy ondry sy ny osy. Ny osy ilay misy lokoloko volany amintsika reny. Dia mampanantena be fa dia tena misy zavatra ohatry zao. Ity anie tena volan'olona nahiranara. Ohatra tena tonga dia avery koa miaraka amin'ny zanany. Tonga ilay fotoana namerena anazy na ny zafikely ary tsy hita. Fitaka be vava be tsy fakahitana mihitsy. Dia iny dia potika ny fianam-panahin'ilay olona kivy. Ilay olona tena tsara ka tsy vavaka tsony fa tena za kivy. Be da be ny antony tratran'io. Fa aty aoriana ilay olona natao tsinotsinona lasa omena voninahitra indray amin'izao fotoana zao. Dia me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Dia ahoana ozy izy?
mbola mitoy ihany ny vaky teny ny tena Israely amin'ny toko fasivitsika zao maraparanako azy. Ny olona zay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, zay mitoetra amin'ny tany ny aloko ny fahafatesana no iposahany mazava. Zao no dikan'izany. Niaina tamin'ny maizina mihitsy tsika hatramin'izay, fa rehefa tonga ny anavahan'Andriamanitra ny tena ondry amin'izay hipetraka amin'ny seza fiandrianany Kristy, dia itsika zay nandeha tamin'ny maizina reto dia ahita inona amin'izay? Ahita mazava. Ary zay koa ny anaran'ny vinan'ny kandida président Mayol, pasteur Mayol, vinan'ny fahazavana. Satria ny teny fanevantsika amin'ity dia hoe tandremo fandrao maizina mazava zay izy ao anatinao. Teny vinantsika vinan'ny fahazavana. Alleluia. Vinan'inona? Fahazavana. Ka io maizina io dia mbola ninona io izy? Mbola azava io tamin'ny sabata herintsika dia hoe mitsangana miazava fa tonga ninona? Tonga ny fahazavanao tamin'ny tapabolana moa iny. Satria tsika tamin'ny heriny tany amin'ny Coliseum. Dia toy izy analizy isa toko fahavalo andininy faharoa. Hamaroinao ity firenena ty ary ampitomboinao ny hafaliny. Mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliny amin'ny fararano ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara babo. Dia zany ny hafalintsika tamin'ny sabata heriny tao. Hamaroinao ty firenena ty ary ampitomboinao ny fifaliany. Dia mihamaro tsika, miteraka tsika, dia fifaliana tsisy ohatr'izany tany amin'ny Coliseum. Mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliny amin'ny fararano. Za mijery anareo amin'ny vidéo amin'le hira sady mandiny fifaliana dia io arabaky teny io mihitsy hoe mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara babo. Tsy menatra mihitsy sika mba mireharehatsika, mba fiera amin'ireny zavatra nataotsika ireny ary dia tena faly. Andiny fahatelo fa ny bao fitondranetany sy ny tsorakazo ny kapoana ny lamosiny, zay tsorakazo ny mpampiasa azy dia tapahanao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midianina. Ny kirarony zay mitratrevatreva fandeha, kirarony be mina zany. Eo amin'ny fiorakoran'ny ady sy ny fitafiana miosondra dia samy odoroana eny okitay atohaka ny afo izany. Ny tsorakazo ny kapoana ny lamosy, ny tsorakazo ny mpampiasa azy dia ny tapahanao tahaka ny tamin'ny andro namelezan'ny Midianina. Zao ny dikan'izany. Io teny mamelively sy manompanopa sy manevatevatsika io le tsorakazo ikapohana atsika, fa io dia ho tapahana, ho tapahiko, ho tapahitsika, ho tapahan'i Jehovah'Andriamanitra ireny rehetrarehetra ireny. Ny kiraro ny tratrevatreva miady loalika manatona anao sy ny sisa reny dia samy hodorana any amin'inona daholo? Any amin'ny afo. Andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Fa zaza niteraka ho atsika, zaza lahy ny nomena atsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Ray ny mandrakizay, Andriana ny fiadanana. Efa nomena ve io zaza io sa mbola tsy nomena? Efa nomena io zaza io. Inona no ny ataon'io zaza io? Andininy fahaenina. Ny androsoa ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany. Ataovy mafy ny tehaka. Miaraka amin'ny orakoraka hoe orakoraka hoe ny androsoa ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenina sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny. Hatramin'izao koa mandrakizay ny fahasari-piaron'i Jehovah Tompo ny maro no hahatateraka izany. Inona tsara hoe ny fahasari-piaron'i Jehovah Tompo ny maro no hahatateraka izany. Ataovy mafy ny alleluia. Alleluia. Amen.
aza mitsokatsoko ty nareo ry devoly efa izy no hahatateraka jerevo tsara le teny ny fahasaro-piaron'izy zany hoe tena Jehova zany tena saro-piaro amin'ity fanjakany Davida zay ho apetrany ity ka tsisy asakana nio na iza na izy. Tena izy tena etreta ianao zany tena izy tena saro-piaro ianao tena saro-piaro mihitsy ary io tena sehon'ny Jehova mihitsy zany ny toetrany. Io zavatra ray kosa io dia mahasaro-piaro ahy io ka tsy ho avelako lasa ny hafa ny voninahitro fa tena mahasaro-piaro ahy mihitsy io fanjakany Davida io dia tena mahasaro-piaro ahy mihitsy io ary tsisy asakana nefa za mihitsy no aninona azy izy Jehova za no anatanteraka azy. Amen. Donc eo amin'ny lafin'ny fanjakana mihitsy zany ty resahana ty hoe tena hanavaka ny misy tombo-kase sy ny tsisy tombo-kase izy ny ondry sy ninona ny osy. Andao hijiratsika lanidalina ndray ary ny ao am-piangonana ary amin'ny Korôtianina 4 vaky tenin'ny perikopantsika ho atsika ato anatiny. Korôtianina 1:4 fa ny lohateny dia eo amin'ny 3. Ny amin'ny raharam-pitoroteny sy ny mbola izana toetra azy. Korôtianina 1:4 ny 7 ka hatramin'ny 5. Fa raha ny amiko dia aoka ho zavatra kely foana na ho tsarainareo aho na ho tsarain'ny olona fa ny tenako aza tsy mitsara fa tsy hitako izay tsiniko nefa tsy mahamarina izany fa ny tompony mpitsara koa amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo izay ampiariariny zavatra takona ao maizina ka ampiseho ny fikasany fo dia sy mahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Koa amin'izany ozy izy aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo satria rehefa ho avy ny tompo dia hanavaka ny ondry sy ninona sy ny osy ka aza dia malaky mitsara. Fa inona ny toetratsika? Io dia toetra tsy kilematsika mihitsy io malaky mitsara io. Hatrany amin'ny mpitondra dia vitatsika ny tsikera sy mitsara azy. Manome tsiny. Nga misy hafa nataondry Kora sy ry Arona sy ry Datana sy ry sy ny akamany rehetrarehetra mijery ivelany jery anatiny. Fa inona ny mampatonga an'izany? Zao ny lazain'ny Paoly azy. Korôtianina 1:7 andininy 2. Zao ny lazainy azy. Ronono ny meko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola matanjaka ianareo. Eny tsy mbola matanjaka mandraka ankehitriny aza. Ronono ny meko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola matanjaka ianareo. Fa manino ianareo tsy mbola matanjaka? Tsy mbola matanjaka ianareo hatramin'izao izy izy ny apôstôly Paoly. Miresaka amin'ny olon-tsotra, miresaka amin'ny diakona, miresaka amin'ny samaritana, miresaka amin'ny loholona, miresaka amin'ny pastera, miresaka amin'izay olona mpitory filazantsara jerevana dia mbola toetsaina amin'ny tsaratsara io. Fampitsikera, mifampiabanga, mifanenjika io. Mbola io toetra ananana. Io sy Paoly hoe efa elana eny nanomezako ronono anareo zay dia hatramin'izao bebe dadabe mbola mpinonoana biberon foana alohan'ny atory. Vao mifoha maraina dia mbola mena biberon foana. Nefa fa loholona, efa diakona, efa missionnaire, efa pasteur mbola mpinonoana biberon ihany. Dia mba eritrereto amin'izany hoe misy loholona trotron'ny anjely dia biberon na mpinonony azy eo. Dia ahoana zany? Tsy ohatrany mampimebe mijery zany hoe izy ty loholona ty dia loholona zafin-dralambo, zafin-dramboa. Dia ahoana zany? Ronono meka anareo fa tsy vetikana satria tsy mbola matanjaka ianareo. Ahoana moa tsy mampatanjaka atsika zany? Mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza. Fa maninona ny lazaina hoe mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny?
andiny fatelo fa mbola araka ny nofo ihany ianareo fa raha misy fielonana sy fifandirana ao aminareo tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araky ny fanaony olona mbola araka ny nofo ihany nareo satria nahoana mbola misy fielonanao mbola misy fifandiranao misy fielonana fa namoa ny miala fa nahoana koa iny ny oatra ny fa tsy za fa nahoana koa iny nazo ny tombotsoa io fa tsy za very taty amiko le tombotsoa fa lasa ny hafa tsy ahoana koa zany dia mialina an'le olona fa ahoana koa iny ny tafita fa tsy za ahoana koa iny ny lasa ny andafy fa tsy za ahoana koa iny ny oatra manamanan-javatra fa tsy za ahoana koa iny no manentany relory fa tsy za sy ny sisa misy fialonana ary tsy vitan'izany mbola mifanditra za dia gaga amintsika vaokan'Andriamanitra reto fanorenana no atao manao fanorenana eran'ny Madagasikara efa farana foana hoe tandremo fa tena ady be io fanorenana io fa miady amin'ny devolonareo amin'io tsy tia eny mihitsy hoe mifanditrinareo na miady tsy mifamaly tsy mifandroaka ao fa amboary ny teny aloky ny vavanareo zay fampiresahanareo mba tsy hainao teny mandratra na teny ampalahelo na teny mahery ampiara-miasa fa ireny no fitaovana ampiasain'ny devoly mba hanakanana ny asa tsy androso fa tena dia izany ny zavatra ienany avikidrakitra ny fanorenana ry io tsy etanynarivo ihany feran'ny Madagasikara samy maheno atsika eo anatin'ny fanorenana mbola ao ny tity kely makamaka tombony kely amin'ny entana vidiana maka commission amin'ny entana vidiana dia fantatry ny akilany dia rangitra ny akilany satria tsy nahazo tamin'ilay commission hoe ahoana no mialatsiny amin'izy ahoana no lerirery no azo dia ao koa ny tsy fampitokisana ho an'izay tena manao nitsiny dia idirany devoly ireny sasany hoe tena misy fanodikodinana io misy zavatra tsy marina io kaiza daolo ny vola rehetrarehetra dia izany fialonana sy fifandirana izany mbola iainan'ny voakan'Andriamanitra zany hoe ao zany ny ondry sy ninona ny osy dia mifanoto ao dia nendray dia tsy menatra dia eny manodidina zany resaka zany dia manao teny milevilevy teny maharary teny manafotoina teny mahakivy ny mpiara-miasa rehetrarehetra dia raikitra hatrany amin'ny fifandroahana mihitsy ary za tsy dia miolakolaka amin'ny zavatra misy fa zany ny perikopy eto dia aintsoko nareo mbola ronono nomenanareo satria tsy mbola matanjaka ianareo ataoko ianareo satria zay ny vaky teny eto za tsy teny hoe isika zay ny vaky teny eto i Paoly tsy nanao hoe yaourt nomeko anareo fa tsy vetikanina na hoe ronono nomeko atsika fa nareo satria tsy mbola matanjaka ianareo eny tsy mbola matanjaka mandraka ankehitriny azy fa mbola araka ny nofo ihany ianareo fa raha misy fialonana sy fifandirana eny aminareo tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaony olona fa raha iny anankiray zaho any Paoly ary anankiray koa zaho any Apôlôsy mo tsy olona ihany va ianareo hoe raha ihany aloha metimety amiko e ray Paoly metimety amiko fa ray Apôlôsy ndraso Paoly tsy miara-miasa amin'ny lary Paoly ah tsy miara-miasa amin'ny lary Apôlôsy ah raha mbola izany zany ataon'ny ondry sy ny osy ao